Tany Toliara raha ny loharanom-baovao izay navoaka ny TV Plus dia polisy namono ny sakaizany. Polisy amperinasa iray ao Betania no namono ny sakaizany tamin'ny antsy ny omaly talata 15 Oktobra 2024 tokony ho tamin'ny 7:30 minitra alina teo. Araka ny filazan'ny olona manodidina dia ny famaly izy roa aveo nakatony ny varavarany ilay trano. Taorian'izay dia nivoaka teo amin'ny varavarankely izy. Fa ny pejy sasany kosa dia milaza ny hoe polisy iray ahina namono ny sakaizany. Ho lazaintsika moa ny hafa ankoatran'izay fa milohany izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy miova aboneny seninantsika asio zay ny video ary noho ny farany dia apetraho ihany koa ny komantera. Ndeha aloha idirantsika izany fanaovana abonnement izany milohany hirisoantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika ato anatin'ity video anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Tsika azy dia resaka asan-dahalo. Vehivavy roa nidorany dahalo velona, olona roa nalainy dahalo ankeriny no nidorany izy ireo velona omaly tao ambolo tarakely Ankazobe rehefa tsy nanomeny vola nitakin'izy ireo tamin'ny fianakaviana ireo dahalo. Raha tsy ahivina moa dia nitrangana fankana ankeriny tao amin'ny toerana io nitapaka ny volana septambra teo ka tsy nisy alaro fapoabasy havy hatrany no nandrahonan'izy ireo nimponina tao an-tanàna. Dia tamin'izany no nalasany ireto vehivavy roa vadina pirahalahy ireto. Efa niezaka nanangona ilay vola ny fianakaviana fa saingy tsy feno tamin'ilay notakiny izy ireo dia izao nanamparana habibina izao izy roa vavy. Izany moa ny zavatra nitranga tany ambolo tarakely Ankazobe koa dia zaraiko aminareo rehetra ato. Fa tany Toliara atsimotsimon'ny nosiny kosa dia tratrany zandaro teo andrano hinaly ireo rongony 5 lasaka saika haondrana any Antananarivo. Olona 3 no tratra fa mbola karohina kosa ny tena tompony ireto rongony hitansika amin'ny sary ireto. Izany moa ny zavatra nisy tany Toliara ilay rongony tratra teo andrano hinaly koa dia zaraiko fona. Ino moa resaka zava-mahadomelina izay tratra tany Toliara fa mbola Toliara hatrany moa ity lazaintsika manaraka ity. Resaka fanadiovana moa izy ity nanatanteraka fahafafobe teo amin'ny fokontany Toby ka hatreny amin'ny fokontany Akily Marovatsy ireo fikambanam-behivavy sy lehilahy miisa 100 ao amin'ny Toby Betelany omaly maraina. Nanambara ireo mpikambana fa hihitatra amin'ny fokontany hafa izao fafa izao. Anisany zavatra tsara moa izany satria fahadiovana dia anisany ilainy olona rehetrarehetra ary indrindra ilainy tanàna ihany koa. Ankasitrana manokana ireo fikambanam-behivavy sy lehilahy izay miisa 100 nanatanteraka ity fahafahobe ity ary maromaroany toa izy ireo satria anisany tena tsara fitaratra io, tsara alentahaka ihany koa. Ndeha resika hilaza ny zavatra manaraka izay tokony ho lazaina foana no lazaintsika ato anatin'ity video ity. Ity manaraka ity indray dia anisany vaovao mafaly ka tsy hay no tsy hilaza izany aminareo rehetra, tsy hay koa ny tsy hizara izany aminareo rehetra. Nitokanana omaly tao amin'ny fokontany Andavadoka district ny Morombe ny centre de formation pédagogique Andavadoka ny terrain multisport ahitana basketball sy volleyball ary handball. Izy ity dia vokatry ny fiarahamiasa eo amin'ny fondation Axiana ary ny ONG sy IWS. Vaovao mahafinaritra izay, vaovao mahafaly ary be dia be ireo tanora faly sy ireo olona izay tia resaka fanatanjahantena koa mahafaly anay ihany koa ny mizara izy ity aminareo rehetra ato anatiny ity chaîne ity. Ireto sary hitantsika ireto moa dia anisany sary mahafinaritra ny amin'ny izay rehetra nolazaiko teo taminareo teo iny. Fa ny amin'ny ity manaraka izay ho resantsika ity dia hivadika kely ao amin'ny renivohitry ny Madagasikara isika, tsy aiza moa izany fa Antananarivo. Resaka jirama moa izy ity dia filaharam-be ny mandoa ny faktira. Filaharam-be ny nandoa ny faktira teny amin'ny jirama Ambatonankanga tao anatiny 2 andro izay. Ny fahatapahan'ny connexion vokatry ny fahatapahan-jiro no voalaza no antony izany. Raha araka ny fanehoan-kevitra ireo olona nandoa ny faktira dia noho ny tahotra ilay 5 isan-jato dia miharitra milahatra ny olona. Nisy mihitsy aza no efa lany 2 andro ny lahatra. Tonga efa nilahatra ora 2 vao nalefanody noho ny fahatapahan'ny connexion saingy rehefa niverina ny ampitsy dia mbola tratry ny filaharam-be atrany. Mahereza ry praitanin-drazana, mahereza ry malagasy namana, atao ahoana moa izay ny zava-misy dia revena manja satria
tsy misy azo atao koa dia revena ankafaliana, revena ampitonina ny zavadrehetra ary izay mahasoa raha teo no ataon'Andriamanitra. Inoako fa mahasoa ny malagasy io filaharana mandoa faktira io satria nataony io zavatra io. Tsy hidirantsika lalina moa ny mikasika an'izay ndeha ary isika hilaza ny zavatra hafa indray izay tokony ho lazaina foana no lazaintsika ato anatiny ity video ity. Ity anankiray ity moa dia resaka fanadiovana sy resaka fidiovana. Mpianatra roanjato mahery no noentanina ho zatra hanasa tanana amin'ny rano sy savony. Nozaraina arovava gel hydroalcoolique ary savony izy reo. Natao izao zavatra izao mba hisorohana ireo valanaretina dia entanina ny rehetra ho zatra hanasa tanana amin'ny rano sy savony. Tao amin'ny EPP Ampasandratsara Hoby Faravohitra no nankalazan'ny commune urbaine ity hetsika ity tamin'ny alalan'ny fitalehavana misahana ny rano, fidiovana sy ny fanadiovana. Izany moa resaka fidiovana sy fanadiovana izay mpianatra roanjato mahery no noentanina ho zatra hanasa tanana amin'ny rano sy savony. Ny manaraka izay ho lazaintsika dia ity anankiray ity satria anisan'ny tsara ho fantatra ary tsara ampahafantarina ihany koa. Izy ity moa dia resaka famatsiana ny herinaratra. Nampitombona ny famatsiana herinaratra ao amin'ny hôpitaly Salfa ao amin'ny commune Ejeda indrindra fa ny ao anatin'ny bloky opératoire mba hanala ny fahasahiranan'ireo mpitsabo sy ho fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka ao an-toerana no antony izao fampitombona ny famatsiana herinaratra izao. Raha ny fanazavana misimisy kokoa ny mikasika an'ity famatsiana herinaratra ity dia herinaratra azo avy amin'ny herin'ny masoandro izy ity izay somary manana tanjaka mafimafy afaka mamaly tsara ny filana ao amin'izany bloky opératoire ny hôpitaly Salfa Ejeda izany. Izany moa ny vaovao mafaly, vaovao mafinaritra mikasika an'ity famatsiana herinaratra ity. Sady iarahantsika mahafantatra ary iarahantsika mahalala fa anisan'ny tena zava-dehibe izany resaka fahasalamana izany. Natao ity zavatra ity mba hanalana ny fahasahiranan'ireo mpitsabo sy ho fitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka ao an-toerana. Nohon' izany dia mahafinaritra ity zavatra ity ary isaorana manokana no sady mendrika tehaka bavata ny amin'ity fanampina amin'ny resaka fahasalamana ity. Ny hamaramparana antsika ity video anankiray ity dia ity sary mahafinaritra ity satria anisan'ny ray aman-dreny be ao amin'ny firenena moa ity ray aman-dreny ity ary helahela tsy hita izy ity, helahela tsy heno ihany koa. Ka izany indrindra no antony izarako izy ity satria be dia be ny olona mahatsaro azy noho ny soa izay nataony, be dia be ny olona izay manimanina azy noho ny fahitsiana izay ijorony sy ny fahamarinana izay hoentiny foana mandrakariva. Hajaina izy ary tsaroana koa izy satria ray aman-dreny tsy mba manary, ray aman-dreny mananatra, ray aman-dreny manoro lalana ary ray aman-dreny izay tena tia tanindrazana. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy, ry ranabavy sy rahalahajaina koa dia mankasitraka anareo rehetra navita ny haino hatramin'ny farany ary entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka. Zay fa tsy atao ny alavan'ny resaka hametra beloma veloma vetivety fa tsy hoe sanatria koa veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy, amin'ny manaraka indray no manao ny metimety. Gaby hoe tsao amin'ny manaraka indray.